apetaka eo aminazy misy hoe apetaka aminazy misy hoe mando vola be aty aminaly isanareo le mbola azafady zoky azy donc eto amin'ny ela be loatra tsy makamaka sara alatso ambany le izy dia matsaratsara le sara sa mbola tsampijio atosika atoseo mafy mafy ao zametsika raha tsika malala moa zao nametraka fangatahana ireo député mpanohitra zany anao tatitra teo amin'ny 13 mai no ny fitandrona filaminana nefa no antony maromaro 13 mai zay akaiky tsena fivesivesen'ny olona fietsenan'ny olona ao zany ny tena ataontsika hoe isindro zo fototry ny olombelona zany miresaka fiarina sy ny namany dia nanapa-kevitra ny OMC fa nalefatsika eny amin'ny Macro Tanjombato ny tatitra zay ataony zareo araky ny fantatra nefa dia tsy leken'ny zareo zay fa eo amin'ny 13 mai ihany zany no fanapa-kevitra zareo fa anaovana ny tatitra dia eo anatrehan'izay zany no ny angom-baovao zay azo dia nanapa-kevitra ny OMC zany fa misy couvre-feu androany alina zany manomboka amin'ny folo dia 8 eo zany nytoyany arakaraky ny fivoaran'ny raha mbola nitoy zay couvre-feu zay fa ny androany alina aloha zany dia manomboka amin'ny folo dia misy ny couvre-feu ny angavinan'ny olona zay tsy maintsy ivezivezy amin'ny alina zay efa satria mety ho tapoka be le izy mba hitondra kara-panondro fa isy zany ny fisavana kara-panondro amin'ny alina zany zay zany no fepetrany-draisina androany ny tsinjanona nefa zay fa mbola nanao négociation satria zava miteny foana hoe io fampiasana hery io zany efa dernier recours efa tapotra daholo ny recours rehetrarehetra efa épuisé daholo ny recours rehetrarehetra zay vao mampiasa an'io dia niezaka zay nanatin'andreo ihany zany hoe miotoerana ary zay mety aminareo ka tsy manelingelina ny filaminam-bahoaka dia miandry zay hatramin'izao zany no valin'izay raha ohatra ka mivaly moa zay hatramin'ny rapitso mbola exceptionnellement zany omenay le autorisation zany zay zany ny fanambarana azo atao androany na tsy fantatra zany hoe hatramin'ny vina ny fanesorana zay couvre-feu mbola tsy fantatra fa arakaraky ny évolution ny situation fa ny androany alina aloha dia efa zay ny fepetrany raisina raha mikiry eo amin'ny 13 mai zareo raha piso inona zany mety zavatra efa hoe tsy nahazo autorisation izy dia ohatran'ny fahitatsika reny rehefa efa niteny foana mantsy taloha efa tsy te anjany raha mandrika sy fifandonana anjany ntsony nefa dia raha hoavy hoe izy dia tsy maintsy isy nefa zay répression sy atao zay misy zay zay nefa mitady zay nefa mitady ny fomba rehetrarehetra tsy isiny zay fa avy any am'zareo zany mampisy azy matoa misy le izy mety amin'ny ataontsika hoe aminareo ve manam-pahefana ny re nihetsika ataony zareo mandeha tongotra midina ndalambe reny zay zany efa tsy te compliqué zavatra
satria reny a ny arabe zany mila autorisation filarana amin'ny arabe ampiasana arabe ny fanangonan'olona amin'ny arabe misy régime juridique spécial mihitsy ny voie publique kanefa mba tsy isiany fitaran'le toedrara dia navelanay zareo anao an'ireny fihetsika reny. Mety revitra anay zany lakrimo marapitso raha misy tsy popoka ane tsy miala amintsika mety hoe misy vaovao ianareo zany le préfet tena hoe zay ny antony lesika zay ny antony lesika zay ny prévention aneny anay prévention rehefa misy angom-baovao plus ou moins sûr zany recoupé dia alao anticipena daholo zany zay zavatra mety hitranga rehetrarehetra. Antananarivo renivohitra irery ary le zany le grand tanà mihitsy grand tanà moa zany hatrany Tsimondrano avaradrano. Ao anatin'ny couvre-feu zay inona no tsara fantatr'olona hoe zay moa zany le manteneko teo mety tapitapoka ihany le izy fa le karapanondro zany aloha mba ahafantarany hoe olona ara-dalàna no mivezivezy amin'ny alina. Ny fitangorongorona ny tsisy dika moa dia efa mazava ho azy zany fa tsy azo atao. Mahakasika ny fanogavarana brasa d'entreprises kosa misy ve ny fiarovana manokana ho azy aloha manoloana ny zavatra misy eto amintsika? Ka eto amintsika anie tsisy nareo mahita misy crise be tena hoe mifamoana eto fa tsy maintsy arovana ihany reo zany amina diplomatika azy zany tsy maintsy misy ny fiarovana anazy reo. Fanontaniana mahakasika ilay couvre-feu teo ihany inona dispositif raisinareo mpitandro filaminana resaka ao anatin'izay aiza ny toerana mety hoe izy mpitandro filaminana. Ya mahakasika an'izay hoe couvre-feu iny moa zany le teny antsika hoe arrêté navoakan'ny tompon'andraikitra mahefa ny autorité civile zany zay iaraha malala fa izy tompon'andraikitra voalohany amin'izay manday an'izay fepetra zay no ny antony manokana ka ny fandikana an'izay ny fialana amin'izay dia miasana zany ny atao hoe polisy le polisy administrative zany hoe fepetra hoentina hanatanteran'le olona azy dia rehefa misy nefa ny fandikana tsy fanekena ny tsy fanekena na ny tsy fanatanteran'ny olona an'izay ny administré zany an'izay arrêté navoakan'ny préfet moa zany eto amintsika eto dia misy ny fepetra raisina zany maha hoe tokony hoe bon citoyen rehetrarehetra misy ny arrêté navoakan'ny préfet dia tokony manaraka an'izay tsika rehetrarehetra satria manina satria izy ny tompony andraikitra mahafantatra hoe tokony zay ny zavatra voaka mahasoa antsika rehetrarehetra zay zavatra zay dia zay ny antony hoe mandeha fepetra ny mpitandro filaminana avy eo amin'ny fanatanterahana an'izay amin'ny maha tompony andraikitra mpanatanteraka ny mampanara-dalàna ny mpitandro filaminana. Satra ataoko faramasinà ny mora mihitsy aloha lasa resana mora rehetra raha aloha tantely Oui. maka la photo dia mba dia façon mpe aminazy Voaraisa tanterahana sao dia sao. Sotra tompoko. Zay mbola atao sotra tompoko e. Iandro kosa e.